MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Nivava. La fajina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azon Pisen Amnanjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano Nivavo. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura pyramide na miaraka amin'ny France Col. Manulchano Nivavo. Manameloka ny fihetsika nataon'ny ministry ny angovo izay namoaka ny sary sy ny mombamomba. Ireo tompon'andraikitry ny Jirama tamin'ny tambazotra nitserasera ireo partenaires sociaux ny Jirama sy ny syndicat ny mpiasa. Trango izay miendrika fanalam-baraka sy fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa raha ny fanazavana. Tokony esorina amin'ny solom-bavim-bahoaka l'Antorakotomanga ny immunité parlementaire manoloana ny raharaha. Fitatena azo sarobidy tsy manaradalàna ny volana oktobra. Hoy ny teo anivon'ny Alliance Voargasy, ny raharaha izay niakatra fitsarana tany Ambatondrazaka androany. Mitombo ny kolikoly ara-pananahana eny anivon'ireo sekolim-panjakana raha nitatitra ny Transparency International. Hatreto tahotry ny valifato no isan'ny antony. Tsy asahino ireo niarambona mitoroka sy mametraka fitoriana. Jiola misa telo ny kasanafika tokatrano iray ty tsy antanamohatra Ambobao Anteroka no lavo mpitandro ny filaminana. Fitaovam-piadiana sody gasy maro ihany koa ny tratra niaraka tamin'izy ireo. Any velany mandroso ao anatin'ny faritra Kherson amin'izao fotoana ny tafika Ukrainianina. Nanao fanambarana izy ireo androany fatanana manodidina ny 20 ny tafavenina eo ampelantanany amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Finaritra tongo-klasia tongo-vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny arahaba. Ary amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izay dia manameloka ny fihetsika nataon'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo izay namoaka ny sary sy ny mombamomba ireo tompon'andraikitra maro teo anivon'ny Jirama. Tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ireo partenaires sociaux amin'ity orinasa ity sy ireo syndicat ny mpiasa ho an'ny androany ho azy ireo. Fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa sy fanalam-baraka ny fihetsika nataon'ny ministra tompon'andraikitra nandritra izany Mirana Clara. Fanalam-baraka sy fanitsahana ny zo fototry ny mpiasa ny fihetsika nataon'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo hoy ny syndicat ny mpiasan'ny Jirama. Ny ministra izay nilaza fa manao tombanezaka ireo mpitantana eo anivon'ny orinasa Jirama ankehitriny ka namoaka ny mombamomba ireo mpitantana ireo teo anivon'ny tambazotra tserasera Facebook. Ny olana dia zao. Raha mbola le directeur ireo ary ve na hanova directeur hafa ary ve isika ho foana ve ny délestage. Any ny fanontaniana mipetraka. Ho anay zany dia tsotra hoe tsy vahaolana ny fanehoan-kevitra sy ny fampahafantarana amin'ny tontolon'ny vahoaka malagasy ny raharaha tokantranonay orinasa Jirama. Lakozianay io aloha zay fanano. Ary le izy tena mahasaro-piaronay dia le tsy ambaratelo n'ilay évaluation le atao hoe tombanezaka zay ho atao izay raha ny tokony ho izy tokony ao anatina tsy ambaratelo tanteraka ny anatanterahana le izy raha misy fatomombanana raha misy fatomombanana dia tokony ilay mpiasa izay ny évaluena sy ilay mpampiasa ny évalue azy ihany tokony mahafantatra azy fa tsy nyrezarera tomboka. Tsy famahana olana ny fanosora-potaka atao amin'ny mpiasan'ny Jirama raha ny fanazavana no entin'ny partenaires sociaux sy ny syndicat. Ny ministry ny angovo ankehitriny no nanendry ireo mpitantana eo anivon'ny Jirama ireo ho iatrany ny fanehoan-kevitra ary izy ihany no efa nanao tombana azy ireo ny volana Martsa sy Septambra lasa teo. Ankehitriny ny ministra ihany no manaratsy sy manala-baraka ireo olona notendreny ho iatrany ireo partenaires sociaux any Jirama. Tsy ilay tombana ny olana satria efa nataony fa afaka nataony tany amin'ny mangingina le izy fa ny fijerinay anazy zany dia fialana amin'ilay andraikitra satria
misy zavatra tsy mandeha le orinasa eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia hitady hoe iza ny tompona ndraikitra mba ho tapahandoha dia zay no mampalahelo anay zay le hoe miendrika fanalambaraka fampiororona ary tokony tsy adinitsika fa reny olona avoaka amin'ny tambajotra serasera reny amintsika amin'ny teny izao dia lasa tandindomondoza na ny ainy na ny fananany amin'ny fianakaviany satria lasa fantatry ny olona zany hoe ay ty ho ny le mpitantana ny volan'ny orinasa ay ty ho ny le mpitantana ny gazoal ao amin'ny jirama zay zavatra tokony tsy hivoaka akory zany tsy mandany fanaovana tombanezaka ireo mpitantana eo anivon'ny jirama ny sendika isian'ny fitantanana mangarahara saingy mitaky ny fanaovana izany ao anatin'ny voafaritry ny lalàna avy hatrany dia namaly ireo sendika ny mpiasa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo tamin'ity androany ity ary nilaza fa tomponantoka feno amin'ny olana misy ao amin'ny jirama ireo tomponandraikitra izay navoaka tamin'ny tambazotra antserasera tsy maintsy isy ny fanesoran'ireo izay tsy nahavita ny hiraka ho famana ny olana eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity raha ny fanazavana tsy mifanjakana no miasa ao anatin'le izy fa karamaina mpitantana jirama anatanteraka an'le izy voalazany administrateur teo nefa ny hoe ohatrany tsy azo n'le tale sasany akory ara tokony ataony zavatra misy aloha zany dia ny olana hita amin'ny vahoaka mpanjifa betsaka mbola tsy vavaha ina le tokony atao ina no andrasana jerevana hoe iza ny tale miasa tsara iza mbola azo toanana iza no mitady tsy araka ritma dia mbola motivena ary iza kosa ny mandeha anany tsy tokony alehany mihitsiny dia raha sanatry zany ka misy tale tena hoe mirepresente menace amin'ny fomba fiasany dia tsy tokony miaya isika manala an'le olona satria hitiraka olana ho antsika rehetra zany fa tsy maintsy hiakatra ny viditsoloka eto Madagasikara raha toka tsy voalohany fanjakana araka ny tokony ho izy ny fanampiana rabola ho an'ny kompania tsoloka amin'izao fotoan'izao trosan'ireo kompania tsoloka amin'ny fanjakana malagasy izay mananika ny 7,700 lavitrisy ariary amin'izao fotoan'izao raha ny faneho-kevitry ny paitoekarena Hugues Johnson tamin'ity androan'ity fitianokoloana tsy voalohany fanjakana ny fanampiana rabola ho an'ireo kompania tsoloka ankehitriny manodidina ny 7,300 lavitrisy hatramin'ny 7,700 lavitrisy ariary izay fanampiana rabola na pasif tsy voaloha izay hatramin'ny volana meno makaty vokatrio ho sarotra ny hitazomana ny viditsoloka hoy ny paitoekarena Hugues Johnson ka le izy nge rehefa ohatra hoe tsy voalohan'ny fanjakana le izy dia tsy maintsy manolotra amin'ny viditsoloka tsika mba hamerenana an'le volan'olona fa tsy misy tsisy hevitra akoatran'izay satria raha ny volam-panjakana tsy afaka anaovana an'io mihitsy fa ny be dia be ny zavatra ny volam-panjakana ny ampiasana azy na ny fampandehanan-draha raha-panjakana fotsiny dia efa vola be ny lany amin'io ankoatra ny fampiakarana tsikelikely ny viditsoloka isan'ny vaolana tokony ho jeren'ny fanjakana ihany koa ny fitrandrana menaka mavesatra ao Atsimiroro raha ny fanazavana hatrany ka io ne efa nisy le resaka natao momba le huile lourde Atsimiroro le huile lourde Atsimiroro mora le solika afarana lafo raha momba ny jirama zany tokony atao aingana zay atonga an'le hoe anasoniavan'ny fanjakana le fanekena ao amin'ny Atsimiroro sy ny fanjakana mba azahoana manana solika moramora mampiaina n'le fividianana solika amin'ireo le mpandrarah ireo zay ny hitako fa vahaolana ao anatin'ny foiezaka tena foiezaka izany tombotra ezaka mihitsy ary mba ahafahana hoe mampiaina an'io tsikelikely zany hoe misy apahany tsikelikely zany fa satria mora le Atsimiroro dia efa misy apahany zany ny tsy anona ntsony dia tsy maintsy aloha tsikelikely any ny volan'olona satria volan'olona daholo raha ny zava-misy amin'ny tsena iraisam-pirenena niverina niakatra ho 4.2 ny dolara ny baril amin'ny petrol rehefa nahitana fidinana hatrany amin'ny 4.2 dolara tamin'ny volana septambra hitsinkilan ny ministry ny toe-karenana nambarany volana septambra teo fa efa manakaiky ny vidiny tena izy ny vidiny solika eto Madagasikara raha itoy ny fiankaran'ny vidin'ny petrol eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hitombo hatrany volany ireo kompania tsoloka andrasana araka izany fepetra ora sy ny fanjakana ifanaraka amin'ny toe-karena misy
Fa makasika ny fanisana mpifidy izay kasainy sy ny atao eny anivony orinasa amin'izao fotoana izao izay mahabe resaka kosa indray dia mety tsy hanomboka ny alatsinainy fa 10 Novambra ho avy izao ny fanisan'ireo mpifidy eny anivony orinasa tsy miankina raha ny aloharan'ny-baovao avy eo anivon'ny seni ho an'ny androany antony mbola ao anatin'ny fandamina tanteraka ny rotonta amin'izao fotoana ary andrasana ihany koa ireo orinasa manaiky andray ny hampanisa mpifidy na efa nisy aza ny fifanarahana teo anivon'ny seni sy ny GEM ary ny fifipamasy maro hafa tao anatin'izay ny fanisana mpifidy eny anivony orinasa tsy miankina izay voalaza ihany koa fa tsy manaraka ny lalàna mifeny fividianana ankehitriny. Hatramin'ity androany ity mbola miziriziry amin'ny heviny hatrany ny seni na ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana ny amin'ny fanatanterana ny fanisana ny mpifidy eny anivon'ireo orinasa tsy miankina anatin'ny GEM, fifipamaha sy ny sisa. Araky ny loharam-baovao voray avy eo anivon'ny seni androany mety sy hanomboka ny datin'ny alatsinainy 15 Novambra izao ny fanisana mpifidy eo anivon'ny orinasa tsy miankina noho ny tsy mbola mahatafapetraka ny fandaminana samihafa na efa nisy aza ny fifanarahana. Mbola andrasana ireo orinasa izay anaiky andray ireo mpiasa mpifidy raha ny fanazavana ka mety aorian'izao vao iroso ny asa fanisana ny mpifidy. Ahina hiteraka korotana eto amin'ny firenena io fandikan-dalàna ataon'ny seni io hoy ny mpamakafaka politika nanaovana fanadihadiana androany. Voalaza fa mandika ny lalàna mifeny fanisana ny mpifidy io fanapakevitra ny seni io. Ity vomera ity izay tokony hampiatra amin'ny antsipiriny ny lalàna mifeny fikirakirana ny fividianana. Maro ireo fanairana izay efa nataon'ny mpisehatra rehetra na eo anivon'ny firaisamoam-pirenena na eo anivon'ny mpanao politika amin'ny hoe tsy fanaran-dalàna ataony eo anivon'ny seni. Iry zareo seni zany tokony andefa serasera mazava ohatra mikasika an'le fanisana mpifidy amin'izao fotoana dia maro ny mahita fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny andehanan'ireny zavatra ireny. Eo zany ny seni tokony manome vaovao marina fa tsy nilazaina dia hoe mizotra araka ny tokony ho izy le izy. Rehefa hamarina eny toerana nefa ireny zavatra ireny dia maro ny manara-maso fa tsy ara-dalàna ny fanaovana an'ireny zavatra ireny. Inona zany ny fipetrana tokony raisin'ny seni satria izy no miaro an'io fampiarana lalàna io amin'ny androm-panjakana voatokana azy ikarakara ny fividianana. Ny zavatra azo ambara amin'ny seni zany dia hoe ampiaro atsakany sy andavany amin'ny alalan'ny andininy sy andininy hatrany ny fampiarana lalàna mikasika amin'ny fividianana. Fa raha mitoy ny zavatra ohatran'io zany dia tady dio tsara fa iveriny reny tany 2018 reny zavatra hoe zavatra tsisy dikany zany niteraka korotana indray eto amin'ny firenena. Raha ohatra zany ka tsy voady izay fampiarana lalàna zay izay tokony hoe androm-panjakana toy ireny ny ampiatra lalàna dia tsy mahagaga raha isy korotana indray zany rehefa mikasika ny resaka fividianana. Tokony nambara tamin'ireo mpiantsehatra ny fanapahan-kevitra tahaka izao vao nandray ny fepetra amin'ny fanatanterahana azy ny teo anivon'ny seni raha ny fanazavana hatrany. Ny zavatra azo ambara aloha zany dia mitodika any amin'ny seni zany rehetra zao fotoana manakaiky ny fotoam-pividianana zao. Zany hoe ny zavatra toy ireny zany tokony efa misy ny fampitsoana le nataon'ny seni amin'ireo mpanao politika sy ny sisa ireny na mpisehatra ara-politika na ny société civile ireny dia tokony mba navoakany teo zany re fomba fiasa ireny hoe mety an'ireo mpisehatra ara-politika ireo sy mpisehatra ara-pividianana rehetrarehetra azy ve hiditra any amin'ny orinasa tsy miankina dia andray an'le irrecensier an'ireo olona izay tokony hisoratra anatin'le mpividianana. Ireny zavatra zany tokony nirana satria raha vao misy source de contestation zany na kely fotsiny azy hiteraka olana foana io fanatanterahana ny fividianana io. Aza adiny fa vao mipetraka ny seni dia efa nametraka olona tamin'ireo etat-major politika izay tsy miaraka amin'ny fitondrana. Eo zany aloha dia efa misy zavatra tokony hojerevana zany zay zavatra izay. Zany hoe ty amin'ny tontolon'ny fanoherana ekena fa mety tsy ao amin'ny fitondrana ireo olona ireo fa raha mikasika ny fividianana kosa dia tian'ny fitondrana ireny ny fividianana fa iombonana ampisehatra ara-politika ray manontolo. Manoloana ny femorana izay mety isy voalaza eny ambony azo adika fa mitady iverin-dalana amin'ny eviny ny seni amin'izao fotoana. Isan'ny mety ho endrika anakonana izay fivadihan-kevitra izay ny filazana fa betsaka ny orinasa tsy nanaiky ka tsy ho tanteraka indray ny fanisana eny anivon'ny orinasa sa ve mety hivadika fanentanana ny mpiasa fotsiny ihany ity paikady anisa mpiasa eny anivon'ny orinasa ity. Fanontaniana mipetraka araka izany hoe iverin-dalana amin'ny paikady ve ny seni manoloan'izay. Fa toy ny raha fitaterana azo sarobidy izay mahavoatontonona sy mahavoasaringotra ny solombavam-bahoaka iraha eo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao dia tokony esorina amin'ny solombavam-bahoaka lanto rakotomanga ny immunité parlementaire manoloana ny raha famezivezena azo sarobidy tsy manara-dalàna ny volana oktobra lasa teo raha ny faneho-kevitry ny fiarahamonim-pirenena alliance voargasy tamin'ity androany ity niakatra fitsarana ny Ambatondrazaka androany moa ny raharaha ary isany irotsaka ho sivily izay miaro ny
lambabe-bahoaka ihany koa ny alliance voary gasy raha toka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fitsarana ao anatin'izay. Niakatra fitsarana tany Ambatondrazaka tamin'ity androany ity ny raharaha famohana azy sarobidy izay nahitana ny soniny solombavam-bahoaka Lantorakotomanga. Miariary ny tsy fanaran-dalàna nataon'ity solombavam-bahoaka ity hoy ny AVG ka iantsony izy ireo fampiarana ny lalàna. Le izy zany tokony hiatra le lalàna araka ny teneniko hoe efa tsy ara-dalàna ny fanapahana fitaterana sy fanondranana azo sarobidy eto amin'ity firenena ity efa taona maromaro zay lefa maizana tsy misy mihitsy hatreto zany dia mangataka fotsiny zay hoe mba hivoaka arak'izay ny didim-pitsarana akany ary tokony levena ny immunité parlementaire le solombavam-bahoaka raha misy zany. Ny fahafahana miteny sy fahafahana mifidy no antom-pisian'ny immunité parlementaire ho iatrany AVG. Tsy misy ambony lalàna eto amin'ny firenena. Hiditra ho isan'ny mpitony AVG raha toka tsy mifanaraka amin'ny sazy tokony ho izy ny valim-pitsarana. Ny lalàna misy amin'izao fotoana izao zany ny lalàna sitesina raha antsika dia eo amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona zany le resaka fitaterana hazo fotsiny fa le usurpation de fonction tsy haiko zany fa raha ohatra moa izy raha tena le bois précieux bois de rose moa zany dia mbola lavitra mafimafy noho izay zany. Dia anentany zay zany na ny solombavam-bahoaka amin'ny akapobeany ny fitsarana zany mba hampiatra ny lalàna ara-drariny ary zay moa ato amin'ny firaisamonim-pirenena dia mi-interpellé zay miteny zay manao proposition zay rehefa tsy mety tsony dia izay mihitsy ny mitondra ny fitoriana angamba fa manjara ohatrany lalalovana foana zany le fanimbana ny tontolo iainana. Tsy aivina ny 4 oktobra lasa teo no niparitaka ny taratasy fahazahoana mitatitra azo sarobidy nataony Kesitsora faharoa Lantorakotomanga. Fiara lehibe no natratrarana ireo azo sarobidy tao Ambatondrazaka ka voasambotra tamin'izany ny mpamily lila fiara. 2 volana tsy aoriana nangina ny raharaha anovan'ireo firaisamonim-pirenena ansoavatra ny fanasaziana ireo manam-pahefana izay mini mandika ny lalàna. Fa miditra fatiantoka ny orinasa fary malagasy tsy voalohany karaha mampiasa tsy mandeha ihany koa ny vokatra toy ny CVO raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity raha nambara ny tompon'andraikitra teo anivony fary malagasy lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny iray no natonga izay fikatsony ny asan'ny orinasa amin'izao fotoana izao zay. Ilay lahatsoratra an-gazety nivoaka tao amin'ny Le Monde ny 12 ny volana Jolay lasa teo. Io no lazain'ny tompon'andraikitra eo anivony fary malagasy ho nahatonga ny tsy fahafahana mandony karaha mandreo mpiasa fa eo ihany koa tsy mampandeha ny tsena CVO plus eto anatiny sy ivelany. Nisy artikla navoaka ny mpanoratra zay tao amin'ny Le Monde tamin'ny 22 juillet 2022. Io artikla io dia mampiseho tsotro zao ny fanalambaraka sy diffamation momba ny produit CVO plus zay vokarin'ny orinasa malagasy fary malagasy. Io zany dia niteny tsotro zao hoe ny CVO plus dia tsy manana validité scientifique ary tsy efficace fa sendra rendrarendra fotsiny. Tsy mariny zany diffamation zany ka noho izay anton'izay no natonga anay nametraka plainte ao a Frantsa misy fiatraikany teo amin'ny varotra nataonay. Iny zany dia natonga ny nay nanjary sahirana mazava ho azy fa rehefa sitrana ny olona sitrana ny marary ny pandémie na sitrana ny CVO plus dia tsy dia mandeha loatra tsony ny toetotoerana ka nanjary sahirana izahay teo amin'ny mazava ho azy renareo ny fandoavana ny karama. Jeivina efa tamin'ny taona 2022 no fantatra fa tsy voalohany karaman'ireo mpiasa eo anivony ity orinasa ity. Maro amin'ny malagasy ihany koa no tsy mahafantatra akory ny fisiany io lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny io. Saingy ny safidiny tsy hanjifa ity vokatra ity no ny antony maro samihafa. Ho an'ity fivarotam-panafody iray eto an-drenivohitra ity ohatra, tahirina CVO plus efa nanomboka ny volana May lasa teo. Izany hoe 7 volana lasa izay no mbola amidy ao an-toerana ankehitriny noho tsy fisian'ny mpanjifa. Tsy fantatra tsony le olona amin'le hividy an'le izy, tsy hanjifa an'le izy. Fahitako an'ilay izy ohatrany tsy velina tsony zany le olona amin'le izy. Tra azoko amena angambany hoe raha ao anatin'ny 2 volana izay mety hoe eo amin'ny 20 sisany lafinay ohatra. Hatreto tsy mbola voalohany karaman'ireo mpiasa eo anivony fary malagasy noho ny tsy fidonan'ity orinasa ity ary andrasana ny fiara-miasa amin'ny orinasa avy any ivelany ahafahana mampiodina ny orinasa no vahaolana hoy ny tompon'andraikitra. Fa hiazo anantsiranana vetivety sika ao anatin'ity vaovao manodidina ny tontolo ny fampianarana ity
mitokony ireo mpianatra ao amin'ny oniversitena Antsiranana amin'izao fotoan'izao anton'izany ny vatsim-pianarana tsy voaloha eo ihany koa saram-pisoratana anarana miompampanariny fodravitrasa izay tsy zarizary raha ny faneho-kevitra maro efa maro ny fangatahana natao saingy mahatsiaro ho tsy misy pia izy ireo raha ny fanadihadiana kolo Antsiranana. Tsy mandry alina ny mpianatra ao amin'ny oniversitena Antsiranana fa milahatra rano izay miteraka sakana eo amin'ny fianarana izay ataony ka ilan'ny vahaolana avy amin'ny tompony andraikitra. Ny makasika amin'ny rano eto aminay eto tena fijaliana. Rano amin'ny alina tsy mandeha, misy fotoana tapaka, jereo filarana be bloc maromaro zay misy aketo, eto aby maka rano io. Tokony mba zahavanareo akaiky raha io. Atreto mbola olana sedrain'ny mpianatra ny tsy fahazahoana vatsim-pianarana ary ny fidangany droit d'inscription araka ny voalaza. Presque fois deux ny droit ny université publique amin'ny faritra enina faritany enina manerana ny Madagasikara. Eo ihany koa ny bourse. Maro ny mpianatra aminay mbola tsy mahazo bourse nefa tereny ando droit lafo de lafo amin'ny fotoana fohy de fohy. Tsy le droit sy bourse reo ihany fa ny infrastructure misy eto anivon'ny université Antsiranana izay fa antitra de antitra. Mahatsiaro tegna ho tsisy mpiay sy zanaky kalafa ireto mpianatra ireto. Mahatsaro izay fa lasa zanaky kialoafa angamby izay eto amin'ny université satria miakatra isantaona ny droit d'inscriptionnay tsy vitan'izay ihany fa mitombo isantaona nisan'ny olona tsy mahazo bourse. Tsy vitan'izay ihany fa ny toerana ipetrahanay mena ao anatin'ny tebiteby izay. Matory izay amin'ny alina mena ao anatin'ny tebiteby satria ny installation dira ao anatiny iarantsika malala zao vao volana vitsivitsy zay nisy mpianatra maty tao an-trano mihitsy nohony faratsy ny installation zay misy ao an-tranony mpianatra. Noho izany mena ao anatin'ny tebiteby tanteraka izay ary ao anatin'ny orooro tsy manam-piadanana mihitsy izay mipetraka ao anatin'ny campus universitaire d'Antsiranana. Roa amby fitopolo ora no omeny mpitokona ny mpitondra fanjakana amaha ireto olana ireto. 72 heures tamin'ny lomoaly amezana fepetra fa raha tsy zay fankahita eto atsika. Tegna tsy mankasitraka ny zavatra misy zay efa marary tsy tantinay erika zay ny digninay toboko ny aritra zahay. Tadidiko tsara tamin'ny mois de novembre la rentrée, mois d'octobre zay nagnefa droit, mois de juillet vao nanomboky nianatra ny tagna lakiray. Am'izao fotoagna mbola misy tsy mahavita. Marary aminay zay zavatra zay efa tsy koragny fa anareo mieritreritra zahay ho avy ny firenena kanefa tsisy raha manjary agnanay ato anankory zahay hiboaka eo efa tsy anjary hijotsy ny varim-piainaka magnentigna ampanajagna ampanetrentegna mba ho tonga aty aminay ny tompona andraikitra misangana ny fampianarana ambony. Ao anatin'izay vaovao manodidina ny atontolo ny fampianarana izay hatrany manome 2.70 ora ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity amin'izao fotoan'izao ho fanatanterahana ireo fampanantenana samihafa hiditra amin'ny fitokonana izy ireo ao arian'izay fiam-potoan'izay raha tsy misy ny valiny mahafapo amin'ny fitakiana 3 volana lasa zay no nanatanteraka fitokonana sy nampikatso ny fampandehanan-draharato eo anivon'ity ministera ity izy ireo ary zao manambana fitokonana izao andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny vahaolana nefa tsy hita be ihany fa rehefa notanina ny tompona andraikitra dia milaza efa mikarakara. Manontany zay hoe omeo pirofo amin'izay fikarakarana efa mandeha zay. Asesika ihany le hoe efa mandeha efa mikarakara. Ny zavatra nitakinay moa dia zavatra anankitelo ary apodiko eto ny indemnité de technicité sy ny famadihana ny mpiasan'ny centre ho budget général zay mbola budget autonome mandraky ty androany. Ny reclassement zay tsy mandeha zay lazaina fa mandeha fa nampiana-tsofina no misy ary atsonjay no besaka amin'ny famahana olana ataon'ny ministera. Ka androany zay nanapa-kevitra manoloana n'izany rehetrarehetra zany fa hitokona ary aoriana ny 2.70 ora sady ametrahanay ny atota taratasy isaky ny ambaratongana dia hitokona zahay atao anatin'ity ministera ty anao fitokonana fahobe.
dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety anaty adoka fohy ny famarony kolokolo ara-pananana eny anivon'ireo sekoly ampanjakana araka ny tatitry ny transparency international amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa ny fanafihan-jiolateny Antanamohatra commune Bobao Anteroka rehefa avy eo no anaratsika izay. Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fit tsucha malagas. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Love chocolate. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumuka fanapeseko fa France cola fuileko. Mura sadi efficace monsieur mustica cita trasi. Casa mia lam. Manice. Si manepucho. Mandini jusqu'à Marenjeng. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col. Université PEF. Parcours, études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Telomroapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharaha ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra.
ndao isika hiarandresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Mamenina ny arabatra ny tongo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Isan'ny tarantsika izay dia tsy ampy ny isan'ireo enjeniery eto Madagasikara amin'izao fotoana. Raha ny fanazavana netiny teo anivo no lavitry ny enjeniery ary tsy ho ampy ihany koa izany. Raha ny safidy ny mpianatra ankehitriny no jerena etsy ankilan'izay. Isan'ny mampatarazoka ny asa fampandrosoana ny firenena io tsy fampiny ny teknisiany io. Raha ny fanazavana onona saina. Tsy mahatratra ny 500 ny filana eto Madagasikara ny isan'ireo enjeniery araka nambarany ho lavitry ny enjeniery androany teny Ambodivona. Manampahaizana sy teknisianina izay isan'ireo ampina raha tiana ny ampandroso ny firenena. Hoe raha ohatra ka eo amin'ny 5,000 Israel ny enjeniera malagasy ankehitriny dia tafakatra ny 4 alina filana. Izany 4 alina izany tena vitsy raha mihoatra amin'ny enjeniera vokarin'ny firenena sinoa isan-taona fa tsy latsaky ny 9 hetsy isan-taona ny enjeniera sinoa. Milatsaka kely amin'izay amin'ny 4 hetsy isan-taona ny amin'ny Inde ireo samy tany andalam-pahafatony taloha fa fantatrareo tena amin'izay ankehitriny. Zany hoe izay firenena te hiazakazaka amin'ny fampandrosoana zany zao dia mila manao ezaka manokana aty amin'ny fampifanana famolavolana teknisianina ambony dia ny enjeniera zany. Fa misy ezaka miandry ny enjeniera malagasy ny amin'ny fisokafana aty amin'ny feritra avy aty amin'ny tany tatsinanana. Raha ny zava-misy ankehitriny, saika ny azo diplôma no mahamaika ny ankamaroan'ny mpianatra. Vokatra io, mirona mankany amin'ny sokajy literaira safidin'ny maronisa eo amin'ny sokajy famaranana. Tranga izay tsy avany olana amin'ny tsy fahampian'ny enjeniera eto Madagasikara. Filisan-jaton'ny mpianatra manana fanadinana fanjakana baccalauréat no misafidy ny aty amin'ny siansa sy lycée moa nafantarantsika satria amin'izay siansa matematika sy fizika tsy mihoatra ny 20 isan-jato. Ary miena isan-taona io. Eo ny tsy fahampian'ny mpampianatra ara-tsiansa sy ny fanofanana atao amin'izy ireo eny miambara tonga fototra na voalohany na faharoa fa ny hoe raha fampandrosoana ny firenentsika, fanarirana ny firenena, famahana ny karazana olana iainan'ny mpiarabelona amin'ny lafiny rehetra dia tokony rona bebe kokoa any amin'ny siansa sy ny teknika sy ny fifezana teknôlôjitsika. Fa everinay fa mbola tsy tara ny fotoana amin'izao vanimpotoana antsika izao hitadiavana ny vahaolana rehetrarehetra amin'ny tsinan'izany. Manaitra ny fitondram-panjakana sy ny ministera misana ny fanabeazana ny olavitra ny enjeniera hitady ny fomba anitonana sy amporisiana ny ankizy ho tia sy safidy ny taranja siantifika raha tiana ny anana teknisiana sy enjeniera mamaly ny filan'ny firenena. Ankoatr'izay, isy ny hetsika ho tanterana etsy Ambodivona manomboka ny 13 Novambra ho avy izao iarahana amin'ny olavitry ny enjeniera. Lohahevitra ho raisina amin'izany hoe ingénieur et innovation technologique, pilier de la relance économique à Madagascar. Famirongatra ny kolikoly ara-pananany eny anivon'ireo sekolim-panjakana raha nitatitra ny teo anivon'ny Transparency International androany. Ny aiky ny fisiany izay ny 7,20 isan-jato. Ndreo olona nanaovana fanadiadiana ho an'ny androany tahotry ny valifaty no isan'ny antony tsy asa indro ny arambona mametraka fitoriana sy ny maro hafa ao anatin'izay. Tranga efa nisy antaona maro teto amin'ny tsika, indrindra teo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony ny kolikoly ara-pananana. Ny aiky ny fisiany izany ny 20 isan-jato n'ireo olona nanaovana fanadiadiana ary maro no efa lasibatra. Saingy tsy misy masamy torika noho ny tahotra ireo tompony andraikitra izay manao izao fomba fanao izao. Faritra Tsimondrefana nanaovana ilay fanadiadiana dia niteny ireo
manam-pahefana sy ny any amin'ny tribonaly fa tena mbola tsy nisy na iray ary izay nitoroka trangana kolikoly ara-pananahana teny amin'ny sehatra ny fanabeazana. Mbola anisany adisisika ihany tsoroana ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe isiny lalàna izay mifehany izay resaka kolikoly ara-pananahana izay fa hatreto aloha izy dia tsy misy izany hoe lalàna hafa izay mahakasika ny herisetra ara-pananahana tsotra na ny herisetra ara-pananahana miankina amin'ny mahalasy ny mahavavy izay no ampiarin'ny no afaka ampiarin'ny mpitsara zany arakaraka izay fahitan'le cas tsirairay raha hatreto aloha. Ankilany misy ihany koa ireo tranga fanendrikendrehina mpampianatra ataon'ireo mpianatra. Misy ny aran'ny kolikoly ara-pananahana na ny mpianatra na ny mpampianatra. Misy ihany koa ireo ray aman-dren'ny mpianatra mahafantatra hoe efa niarana izany kolikoly ara-pananahana izany zanany tany am-pianarana. Satria ny voalazako teo hoe misy ihany koa ireo mpampianatra matsapa fa hiaran'le kolikoly ara-pananahana dia misy indray ireo izay olona manantona azy hoe mila an'izao zavatra izao mila fampitomboana anao fa ny afaka takalony meko anao kosa dia firaisana ranofo. Ny hitanay aloha tasika hoe maro ihany ireo mpampianatra izay milaza hoe nitory tany aminy ireo mpianatra izay hiaran'le kolikoly ara-pananahana mahakasika an'izay resaka fitoriana izay raha ohatra ny tena hoe hitory eny amin'ny manam-pahefana na eny amin'ny tribonaly aloha dia tena vitsy. Notanterahiny androany ny valin'ny fanadidinana ataon'ny Transparency International Initiative Madagascar tany amin'ny faritra Antsimandrefan'ny Boeny. Ambony konkoa ny tan'ireo olona nieky niaran'ny kolikoly ara-pananahana eo amin'ny sehatry ny fampianarana ho an'ireo faritra telo nanovana ny fanadihadiny. Ao anatin'ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra sy ny rivo-doza kosa indray nanatanteraka atrikasa mahakasika ny fiatrehana ny rivo-doza sy ny krizy mety hitrangany teo anivon'ny PAM na ny programa alimentaire mondial sy ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tanjona ao anatin'izay ny hamantarana ny tokony atao entina mahana ny olana indrindra rehefa tojo fahasahiranana sy ny maro hafa mety aterak'izay. Mitondra faisana tamin'ny fandalovany rivo-doza ny taona lasa teo ireo mponina maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Nanampy izany ihany koa ny valanaretina COVID-19. Ilaina araka izany ny fomanana mialoha hialana amin'ny voka-dratsy ny loza voajanahary. Eo ihany koa ny krizy maro. Nisy ny atrikasa entina mamantatra ireo fanampiana tokony atao entina miatrika ny loza voajanahary. Ny fandrefesana ny resaka risk tatao zany sy ny loza miantra ihany koa dia ny fafana indrindra ho an'ireo mpiara-miombina antoka rehetra manomboka mijery indray hoe ahoana voalohany indrindra ahoana no afahana mahalala hoe tena izao no alalin'ilay mamparefo ny fianakaviana anankiray ao anatin'ny tanan-dehibe. Ary eto izay no mifanaraka hoe karazana masotsivana takin'inona hatramin'ny sakafo ao anatin'ny izy mety ilain'ny tokantrano sy ny zavatra tsy hohanina ihany koa nefa ilain'ny tokantrano zany mba ahafahan'izy ireo miatrika an'ireny ataoko hoe rehefa avy mivoaka ny loza zany ka ahoana ny ahafahana azahoana izay résilience urbaine zay zany ny zavatra atrikasa ataonay ato miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka rehetra. Ankilany tafiditra ao anatin'ny fanampiana ireo olona marefy ity atrikasa ity araka ny fanazavana. Tena tafiditra dia tafiditra mihitsy ary tsara fantaritsika fa raha ity atrikasa anankiray ity zao dia nanao zay volana marsa ary ao anatin'izany any mihitsy arany dia mamaritra hoe inona no mamparefo an'ilay faritra zany hoe fa maninona ity tanàna ity no atao amin'ny niveau national satria eto ny ministère en population ny BNGRC hoe fa maninona no ity tanàna ity ohatrany hoe fa maninona ny Zambava fa maninona ny Toamasina fa maninona ny Antananarivo ireo zany le hoe avindritra zany ny risque taux de risque zany raha ohatra sanatria misy loza miantra zany ao anatin'ireo koa nefa ny tanan-dehibe dia betsaka ny vahoaka ny findra toerana findra monina zany miabetsaka maneran-tany amina toerana ohatra ny renivohitra zany na ny toerana tanan-dehibe. Tsy aivina, isan'ny voavita tao anatin'ireo firenena efatra avy aty amin'ny faritra Afrika Atsinana ny Madagasikara, indrindra ny commune Antananarivo renivohitra. Hamantarana ny fanampiana tokony atao amin'ny voka-dratsy ateraka ireo loza voajanahary misy eto amintsika. Tontolon'ny fifamvozana kosa indray dia tsy misy ny lalàna manokana manan-kery mifeny fifamvozana ho an'ny kodiaran-droa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka nambarany teo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Ilaina araka izany ny famolavolana io lalàna io hifehezan'ireo loza-pifamvozana izay matety-pitranga indrindra amin'ny mahavoakasika
ireo kodiaran-droa raha ny eto Andrenivohitra sy ny maro hafa. Ambony ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny kodiaran-droa eto Madagasikara, ny Renivohitra no mitana ny lohalaharana raha nitary marika teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana. Ankoatra ny fisetrasetrana, indrindra ny fandehanana mafy sy ny maro hafa, ny tsy fisian'ny lalàna velona mifehy kodiaran-droa eto amintsika no antony. Eo ihany koa ny faharefoan'ny fanentanana amin'ny aroloza amin'ny fitondrana moto. Lalàna eto amintsika zany fifehezana ny kodiaran-droa mbola manjavozavo. Ny kodiaran-droa angambontsika milaza miara-mahita raha mahiteny hoe manahoana moa zany ny mpitondra moto eto amintsika. Angambontsika mahita daholo ny zavatra mitranga rehetra eny an-dalana eny, any anaty fiarahamonina rehetra any. Dia izay isorohana zany rehetrarehetra zany, indrindrandrindra ny lozam-pifamoivoizana no mahatonga antsika rehetra miezaka zany hitaizana ny tsirairay, andraikitry ny tsirairay ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Ao anatin'izay lalàna izay daholo zany no fihezantsika an'io momba ny kodiaran-droa rehetra io, na ny fampidirana an'io eto Madagasikara na ny fampiasana an'io eto. Ao anatin'izay zany no ifehezantsika zany rehetrarehetra zany ao anatin'io lalàna io. Rehefa kodiaran-droa angamba fa tsisy fanavahana io. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fanentanana ny rehetra anajan'ny lalàna mifian'ny fifamoivoizana, indrindra ireo mpampiasa kodiaran-droa ho fisorohana ny loza. 1,3 million de morts à travers le monde. Raha efaingo telo tapitrisany olona maty maneran-tany, ary maty niaran'ireo lozam-pifamoivoizana avokoa ny ankamaroan'ireo. Misy anefa ireo loza izay afaka soroina. Noho izany, manana didiny tsirairay andray anjara sy anome tolo-tanana ho amin'izany tontolon'ny fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana izany. Lahara-pahamehana ho anay araka izany fitandrona amin'ny lozam-pifamoivoizana. Inonay fa manampy bebe kokoa ho an'ireo izay manaraka fiofanana momba ny fitondrana moto, ny tolo-tanana natao tamin'izao fanofanana izao. Il nous semblait évident donc, comme acteur principal, de pouvoir appuyer les motocyclistes sur ce genre de formation. Nisy androany ny fanolorana mari-pamantarana ho an'ireo mpitondra moto mendrika 520 izay natao teny amin'ny CCI Vato. Izy ireo izay nahavita ny fiofahana amin'ny aroloza ihany koa. Trangam-piarahamonina teny Abobao Anteroka teny kosa indray. Jiola misa telo ny kasanafika tokantrano iray tetsy amin'ny Fokotany Antanamohatra. Ao anatin'ny commune Abobao Anteroka no lava mpitandro ny filaminana. Nandritra ny fisafonana nataon'izy ireo omaly, fitaovam-piadiana sy ody gasy maro ihany koa no tratra teny amin'izy ireo nandritra izay. Na tsikaritra andian'olona mampiayay teny amin'ny Fokotany Antanamohatra commune Abobao Anteroka ireo mponina teny an-toerana omaly ka nampandreny mpitandron'ny filaminana. Niditra antsehatra ireto farany ka tratra teo ampiakarana trano ireo jiolay ka raikitra ny fifampitifirana alina. Nisy olona ny andro zahay hoe misy vatandehilahy anankitelo mitomba sabatra atao amin'ny Fokotany Antanamohatra. Rehefa zay tonga dia efa nihetsika avy hatrany nitady an'ireo olona ireo. Rehefa natao ny aradia dia hita tary amin'ny Fokotany Antanamohatra taraikaka ny tambary tary zareo eo ampiakarana tranon'olona. Avy hatrany moa zany rehefa nahitanay zareo dia mitsoka sady mitifitra ary voatery zay tsy maintsy nampiasa ny fitaovam-piadiana tetỳ aminay. Rehefa raikitra ny fampitifirana dia lavo mipalan'ny gendarme izy ireo ary rehefa nijerevana dia nahitana basikoleta misy anankiroa vita gasy, basikilalao anankiray ary sabatra dia araka tamin'ny ody gasy maromaro. Isan'ny andrasana amin'ny tranga tahaka izao ny fandalinana ny famotorana ka isamborana ihany koa ireo mpamatsy fitaovam-piadiana an'ireo olon-dratsy. Dia izay ihany koa no hoentintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mandroso ao anatin'ny faritra Kherson hatrany amin'izao fotoana ny tafika Ukrainiana. Nanao fanambarana izy ireo androany fa tanàna manodidina ny 12 no tafavenina eo am-pelantanany. Tranga izay ampitombo indray ny tanjaka Ukraina ao anatin'izay ady eo amin'ny firenena. Rotonta izay. Taorian'ny fialan'ny tafika Rosiana ny Kiev, tanàna 12 ao anatin'ny faritra Kherson no avitry ny tafika Ukrainiana amin'izao fotoana. Afaliana noho izany no nandraisan'ireo mponina sisa tavela tao amin'ireo tanàna ireo ireto farany. Niparitaka ary niverimberina tao anatin'ny tambazotra sosialy maro ihany koa ny sarina lefa ny tafika Ukrainiana. Nanamporofony izy ireo ny fahafehezana ireo tanàna manodidina ny 12. Ankilany, nanao fanambarana ny mpitondra teny ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Rosiana fa tsy nilavolefina manoloana io akory ny tafika Rosiana raha niala tao Kiev fa nanao fandaminana vaovao. Na izany aza, ananosatra ny fivoan'ny miaramila Rosiana ny Kherson, ny amin'ny tsy maintsy amakivakiana izy ireo ny renirano lava noho ny fahatapan'ny tetezana lehibe fivoana ny toerana.
mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany mbola maro mifandahana hoentina aminao rehefa avy eo ka isan'izany ny ankitso-po iretsahana betsaka ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro izay manomboka miakabidy amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny vidiny volo fanondrana izay mahabe resaka indrindra ny lavanila sy ny maro hafa aza misaraka aminay ary veloma tompoko. Atura Pyramide miaraka amin'ny France Col vous a présenté Ny Vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI Ny Vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.